aminareo alery havana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. I Jesosy Kristy no mpitondra ambony indrindra. I Jesosy Kristy no mpitondra ambony indrindra. Zany no misongadina amin'ny finainantsika anio ao amin'ny bokin'ny Hebreo 7:10 ny 17 hatramin'ny 9:20. I Jesosy Kristy no mpitondra ambony indrindra. Mampiavaka n'ity bokin'ny Hebreo ity ny fampitahana an Jesoa tamin'ireo olo-malaza ny testamenta taloha. Ampitahana Jesoa sy Mosesy, Jesoa sy ny mpisorona, Jesoa sy ny mpisorona be, Jesoa sy Melkizedeka, ary Jesoa sy ny anjely. Ary eto amin'ity mofinainantsika ity dia ambara fa mendrika ho ajaina, mendrika ho ankasitrahana, mendrika asipahatsiarovana ireny sokajina mpitondra samihafa eo amin'ny tany sy ny firenena, eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fiangonana ireny. Mampahatsiaro anefa ny tenin'Andriamanitra fa natohina fanajana sy fahatsiarovana ireo mpitondra antsika dia aoka ho tsarovana fa i Jesosy Kristy no mpitondra ambony indrindra. Tena manaja ny mpitondra isika, ary tenin'Andriamanitra raha teo no miteny hoe aoka samy anaiky ny fahefana lehibe. Antsoina isika hahatsiaro sy hanaja ny mpitondra eo amin'ny ambaratongan-drafitra samihafa, eo amin'ny mpitondra mpiahatsika tsiraray avy, na ara-piarahamonina zany na eo amin'ny firenena, indrindra fa eo amin'ny fiangonana. Saingy toa milaza ty tenin'Andriamanitra ity fa Kristy no tokony ekena mihoatra noho ny olona, mihoatra noho izay heverina fa fahefana lehibe. Satria nahoana ary? Satria ambaran'izao tenin'Andriamanitra izao, indrindra eo amin'ny 9 fa Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Jesosy Kristy no tsy miova. Ny fampianarana sy ny fizarana tenin'Andriamanitra ataon'ny mpitondra na mpitondra fivavahana ohatra, mety mbola iova zany, mety miova ny olona arakaraka ny vanim-potoana. Fa i Jesosy kosa ilay tsy miova manoloana antsika na oviana na oviana. Arak'izany tsy natao anaraka olona isika fa natao anaraka ny Kristy. I Kristy izay ambara eto fa fototra raha teo iorenan'ny fahasoavana rehetra izay ananan'ny fiangonana. I Kristy izay nanao sorona amin'ny tenany. I Kristy izay efa nanao mihoatra noho ny olona rehetra aza tamin'ny fanoloran-tena ho famonjena izao tontolo izao. Tsy azo oharina na ampitaina velively arak'izany izay nataon'ny Kristy ho an'ny fiangonana sy nataon'ny olona anankiray na mpitondra iray. Mety misy mpitondra fanjakana ohatra na vita be eo amin'ny firenena. Mety misy mpampianatra tsaronao tany ampianarana, tena natafavoaka anao, tena nampisondrotra anao. Mety misy ray aman-dreny ara-piangonana, mpitandrina na katekista na ataontsika hoe mpiandry aza, tena nitaizanao ara-panahy. Indraindray izy ireny misy efa 10 taona ny 30 taona teo amin'ny fitandremana ray, 30 taona, 30 taona, tena nanao fampianarana. Tsy ratsy zany,
mendrika ho tsarono zany, mendrika ho ajaina amin'ny aja sahazaza. Saingy zaho tsy natao Andriamanitra hivavahana izy ireny, fa i Jesoa Kristy no tsy miova, i Jesoa no ifitoeran'ny finoantsika, i Jesoa no iorenan'ny finoantsika, ao amin'ny Jesoa no miorina ny fanantenantsika, fa tsy amina olombelona. Indraindray nisy mpitondra fanjakana nahavita be teo amin'ny firenena dia hoeverin'ny vahoaka fa ino no Mesia, ino no Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa i Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, koa aza mety ho fitahina ianareo, aza mety sodokan'izay rehetra endrika ivelany, aza mety ho sodokan'izay fampianarana samihafa mandalo, fa i Jesoa ihany no tsy miova. Jesoa ilay maharitra mandrakizay, ary ao amin'ny Jesoa no iorenan'ny fampianarana rehetra. Hoy ny mpandinika anankiray raha milaza manao hoe rehefa ny fampianarana anankiray ozy no miala amin'izay ambaran'ny Baiboly dia tsy finoana intsony ny anarana. Rehefa ny fampianarana iray no miala amin'izay voalaza ny soratra masina dia tsy finoana intsony ny anarana, tsy miorina amin'ny Kristy intsony izy, noho izany tsy mendrika arahana intsony izy. Fa ao amin'izay misy an'i Kristy no misy ny fampianaran'ny fiangonana, ao amin'ny tenin'Andriamanitra no misy ny fampianaran'ny fiangonana. I Kristy ilay loharan'ny tenin'Andriamanitra no mendrika fikirina, no mendrika arahana, no mendrika anaovana voady sy ekena mandramady. Ho anao ary avako malalaka ao amin'ny Tompo, tsy mampianatra antsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra tsy hanaja, mifanohatra amin'izany azy. Hajao ny mpitondra anareo, tsarovo ny mpitondra anareo izay efa nitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo, heveriny efa ran'ny fiainana. Ary mbola misy ary zany eo amin'ny 7:12 manao hoe maneke ny mpitondra anareo ka manohava azy. Fa izay nambara tamintsika androany kosa dia milaza fa Kristy no lohan'ny fiangonana, Kristy no ekena mihoatra noho ny olona, ny haja ho an'izay sokajina haja samihafa, tsy hanakalozana an'i Kristy velively. Ho anao ary avy aoreno amin'ny Kristy ny finoanao dia ajao izay tokony omena ny haja. Deo n'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry avy. Andriamanitra raha inay amin'ny alalan'i Jesoa ianao lay Andriamanitra mendrika haja, lay mendrika ny fanajana tokony sahazaza, amin'ny Mahandriamanitra anao, amin'ny maha tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ianao. Tsy hanakalo anao Jesoa, tsy hanakalo anao Andriamanitra amin'izay heverina fa mandalo sy miserana ihany eto amin'ity tany ity izahay, fa vonona kosa hifikitra aminao ilay tsy miova. Ary noho ny fahafantaranay fa tsy miova ianao, maharitra mandrakizay ianao, dia sahy mianta eo anatrehanao izay, sa mitalao sy mangataka mivavaka ho an'ity firenenay ity, indrindra eo anatrehan'ny loza maro samihafa, indrindra ho an'ireo mpiray tanindrazana malagasy, indrindra ho an'ireo izay hiarambona ankehitriny noho ny amin'ny tondradrano, noho ny amin'ny trano mianjera, noho ny amin'ny veriavana rava fananana, amindreo fotompoan'ny malagasy miantraka mamonjy.
eny mbola tsy miala ihany koa ny valanaretina Covid. Maro amin'ireo namanareo kristianina, ireo mpiarabelona no tratran'izany, entinay ambavaka eo anatrehanao tompo amindreo fo izy ireny. Arovy ny taninay, arovy ny firenenay, arovy ny vahoaka malagasy Andriamanitro. Zany mivavaka angatahanay, dia raha sitrakao meo anay ny herinandro vaovao misy fitoniana sy fitsaharana ao aminao Jesosy ilay tsy miova ho maty anio ary mandrakizay. Dia amin'ny anaranao raha teo nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.